Miarabantsika rehetra manaraka an'tia vaovao atia indray makasika ny Frediary araka ny hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia ato amin'ny manodididina ny avaratra atsinanan'ny Toliara zany aloha misy ny ivony amin'izao folo sasany maraina izao zany eo any amin'ny distrikan'ny Beroro ny ena tanteraka ny heriny amin'izy antanety izay nifitra miaraka aminy zany manodididina ny 5 kilometatra isan'ora eo sisa raha toka ny tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Ao anatin'izay ihany koa dia miena nirotsakorana miaraka aminy na aty amin'ny faritra ilany andrefan'ny Nosy-Manontolo aty amin'ny faritra Melaka zao araka ny tahantsika no mbola misy an'ity orana somary matevitevina ity. Ao anatin'ny izay ihany koa dia miova ho loko manga zany ny filazana makasika ny loza ho an'ity Fredy ity ho an'ireto faritra manaraka ireto dia Iamoromania, Vakinakaratra, Hotomatsiatra, Iorombe tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny distrikan'ny Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Ankazoabo, Sakara ary ny Toliara voalohany sy faharoa. Toy izay ihany koa dia foanany filazana loza zany ho an'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, amin'iny Manoro, Marolambo sy Vatomandry iny. Izay ny vaovao tena misongadina ho an'ity maraina ity raha ny tombatombana kosa dia tsy miova hatreto aloha fa dia mizotra mianandrefana somary tsy mandrefana hatrany ity sisa navelan'ny Fredy ity ary tombanana ivoaka ato amin'ny manodidina ny Morombe zany izy ho an'ny anio tolakandro satria raha ny hafanganam-pandehany aloha dia manodidina ny 5 kilometatra isan'ora eo ny aty amin'ny morontsiraka ny manamorona ny morontsiraka tsy mandrefana zany no tokony hitandrina indrindrandrindra ho amin'ny fivoahany an-dranomasina izay. Zay no vaovao tamin'ity anio ty misaotra antsika rehetra.